Mpanjifa ao aminy miisa 420 no nitolorany Orange Madagascar fanomezana io tolakandro io tetsy amin'ny hôtel Ibis tetsy Akorondrano. Voasarika tao anatin'ny fisariana izay nitanterana fa tamin'ny faha 20 ny volana novambra teo moa izy ireo loka goavana tao anatin'izany ary mofo ny tapakila mandroso sy miverina tanaparitana. Noely mialohan'ny datin'andro miaraka amin'ny Orange Madagascar. Mpanjifa tsara vitana misa 420 koa no nitoloran'ity mpandraraha misahana ny sehatra ny finday sy ny aterana ity fanomezana io tolakandro ho tetsy amin'ny hôtel Ibis tetsy Akorondrano. Voasarika tao aorian'ny fisariana izay nitotsaina tamin'ny 20 novambra lasa teo ny anaran'izy ireo. Fisariana izay tafiditra indrindra ao anatin'ilay lalao Orange Monnaie échange point cadeau ary karakarain'ny Orange Madagascar. Isan'azy ny loka lehibe indrindra raha matora be Arsoa raha Antanirina izay nazo ny tapakila mandroso miverina tanaparitana. Zay zany fiainanay nanomboka nisy ny Orange Monnaie dia misy vola mihodinkodina any vadiko satria vadiko any province dia aty aminahy aty Soavina dia any amin'ny zanako any Akatso izany hoe même na dia hoe sakafo ohatra hoe tsy misy sakafo atoandro dia efa Orange Monnaie miasa. Raha tsisy frais ohatra ny ankizy maraina mandeha amin'izao fa rehefa avy eo alefa Orange Monnaie fiainanay manontolo zany ny Orange Monnaie. Tena faly tsy hay intsony hoe nambara fa misaotra an'Andriamanitra misaotra ny Orange. Tsara vitana misa 40 kosa ny fantatra fa nahazo vola avy roen'ny karamany amin'ny alalan'ny Orange Monnaie. Finday, tablette, fitaovana maro samihafa, tapakila ahafahana mentsena maimaimpoana, fanatsarana biestare ary fanomezana maro samihafa, ireo kosa no azon'ireo tsara vitana ambiny. Efa manjatony maro tokoa ny loka efa nozarain'ny Orange Madagascar nandritra ty hilalao Orange Monnaie échange point cadeau ty araky ny nambaran'Andriamatoa Michel Barré, tale général'ny Orange Madagascar.